misavoritaka ambony ambany ny fiainam-pirenetsika noho ireo antony skandale maro samihafa izay mitranga amin'ity fitondrana ny Rajoelina ity. Tsy laza isika afa tsy ny afera mampikaikaiky ny vahoaka ny délestage sy ny tsy fisiany rano. Ny afera fafambaraka nahazo ny rafozany ny Rajoelina izay voatondro tompony volamena 50 kg tratra tao Komoro. Teo ihany koa ny fafambaraka nahazo ny fanjakana malagasy izay saika hiditra nitsehatra amin'ny tirarany rafozany ny Rajoelina ity. Ary eo ihany koa ny afera makasika ny famantaranandro ny filoha ny Rajoelina izay mitentina 37 000 euros. Raha vadika vola gasy zany eo amin'ny 184 704 000 ariary. Eo amin'ny 1 milliard FMG mahery kely ny famantaranandro ny filohantsika, filoham-pirenena ny firenena mahantra indrindra eran-tany. Tsy dia izay loatra ny resaka antsika androany fa resaka makasika ny délestage. Délestage no resantsika satria efa tafahoatra loatra ny ataon'ny fitondrana. Tsy vitany hoe ampahantraina isika fa mbola ampijaliana ihany koa amin'ny resaka délestage sy ny tsy fisiany rano. Saika latsa-dranomaso solombavambahoaka sy teny Randriana Soloniaiko raha nanao live tao amin'ny page Facebook ny Omaly. Vaky tanteraka ny fony malahelo amin'izao fahoriana manjoan'ny vahoaka izao. Tsy mbola nisy tao amin'ny tantaram-pirenena izao fahoriana izay iainan'ny vahoaka amin'izao taona 2024 izao. Amin'ny toerana mahasolombavambahoaka azy efa mahatsapa fa tena mijaly izy, marary amin'izao fampahoriam-bahoaka ataon'ny fitondrana izao. Raha izy solombavambahoaka mahatsapa marary ary mba ahoana ny vahoaka madinika izay tena mijaly miaritra ny fampahoriana ataon'ny fitondrana ny Rajoelina ity. Hitantsika misary io fa tena ontsa ny fony sy teny ary saika latsa-dranomaso raha naneoneviny tao amin'ny page Facebook-ny. Manampitsotraka hoa ny fahoriany vahoaka ary ny fahantsahany vahoaka mbola tsisy izy tamin'ny tantaran'ity Madagasikara ity. Miaina tahaka ny zavatra iainantsika zao ary tena azo tsapaitanana mihitsy ny fahoriany vahoaka malagasy amin'izao fotoana. Ahoana re tompoko ny fiaina vahoaka malagasy rehetra raha za sy teny Randriana Soloniaiko ity zany zavatra iainako dia ahoana ny vahoaka madinika amin'izany zavatra. Mbola iverenantsika ny toy ny fanehoan-kevitry solombavambahoaka sy teny Randriana Soloniaiko fa ndao arahantsika ny fanehoan-kevitra vitsivitsy toy ny solombavambahoaka Rina Randriamasinoro. Hoy izy tao amin'ny pejiny hoe migrevy ianao ampidirana ny tranomaizina, tsy migrevy ianao mamantana ny tranomaizina. Tranomaizina ihany ve sisa no sahazan'ny malagasy? Nivoaka tamin'ny fanginany ihany koa ny solombavambahoaka Ramilson Menjanahary, député any Faratsio. Toy izao ny resaka nampiteny raha resaka tamin'ny mpanao gazety ny IBC. Mitondra bidon jaune izahay rehefa mivory ety amin'ny antenne maira-pirenena. Vao mirava ny fivoriana dia mandeha mitady rano iraky ny borne fontaine fa tsy misy rano any an-trano. Ohatr'izany mihitsy ve ny fiainana aty amin'ny tany mandroso? Hitantsika misary io fa mamoaka bidon jaune izy avy tao amin'ny tôbila izay nentiny. Maro dia maro ny fanehoan-kevitra fa tsy ho voatanisantsika eto. Efa tsy lazaina intsony ny fitarenana izay ataon'ny vahoaka miaraka amin'ireo fidinana an-dalambe, fandoroana pneu sy ny tariny noho ny tsy fisiany rano sy ny tsy fisiany jiro. Mbola ho arahantsika rehefa avy eo zany. Tsy ny mpanohitra ny fitondrana ihany no maneho hevitra, maneho fitarenana amin'ity tsy fisiany rano sy ny tsy fisiany jiro eto amintsika fa enina dia mpilelaka ny fitondrana azy na dia ireo pomba ny fitondrana azy mba mitarena amin'ity tsy fahombiazan'ny fitondrana ny Rajoelina ity, tsy fahafahany mamaly ny filan'ny vahoaka toy ny fanomezana rano fisotro madio sy ny herinaratra mampandeha asa mandrarany vahoaka. Tsy laza isika fa tsy lantre Kotomanga izay efa narahantsika teto ny fitarenany makasika tsy fisiany jiro sy rano zany ka lasa nanafitohina azy ny firesahan'ny kandida avy amin'ny fanoherana irotsako fidina ben'ny tanàna ity délestage sy ny tsy fisiany rano ity. Tsy izy irery ihany fa efa narahantsika teto ihany koa ny fitarenana nataon'ny solombavambahoaka Naivra Oldine izay nilaza fa lasa alam-bahoaka izy ao amin'ny boriboritany izay misy azy noho ny tsy fahafahan'ny fitondrana mamaly ny filan'ny vahoaka manatsahatra ny délestage sy ny tsy fisiany rano sy ny sisa sy ny sisa. Ndao iverenantsika ny fanehoan-kevitry sy teny Randriana Soloniaiko. Tsy vitany hoe ampahantra ny fitondrana ny Rajoelina ity ny vahoaka fa mbola potehana tanteraka ny fiainan'ny ray manontolo satria maro ny vahoaka malagasy izay miankina tanteraka amin'ny herinaratra ny asa mandrarany sy ny asa fivelomany. Efa iara-mahita sy iara-miaina ny délestage izay misy eto amintsika izay hita manerana ny nosy.
raha ny toejava-misy ankehitriny no jerena dia tsy délestage intsony no antsona izao hoy isy teny randriana solony haiko fa coupure zany hoe tena tampaka tanteraka ny herinaratra ary tsy miverina ao anatin'ny fotoana fohy arak'izany dia potika tanteraka ny fiainan'ny malagasy izay miankina tanteraka amin'ny herinaratra mazava ho azy fa mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana sy ireo toetra ratsy maro samihafa ao anatin'ny aizina rehefa tonga ny fahatapahan-jiro tsy vitany hoe nampantsana tanteraka ny vahoaka malagasy fa manampitsotraka ity tsy fisiny jiro tsy fisiny rano hatramin'ny Antsirabe zany mbola tsisy tamin'ny tantara hoe nisy délestage fa amin'izao fotoana izao manerana Madagasikara saika misy délestage tsy délestage angambany no antsoko azy ialako tsiny aminareo coupure tanteraka mihitsy tsy délestage no antsoko anio fa maninona no tenenako an'izay délestage ao mba adiny farafaharatsy adiny 4 na tsy haiko hoe maximum adiny 10 solombavam-bahoaka sy teny dia tsy manome tsiny ireo vahoaka izay mitaraina midina an-dalambe mandoro pneu eny amin'ny arabe satria efa tafahoatra loatra ny ataon'ny fotoanam-panjakana ankehitriny midika izany fa manana zo feno ny vahoaka malagasy aneo ny fitarainany amoaka ny maharary azy amin'ny fotoanam-panjakana arak'izany nandefa afatra mivantana amin'ny mpitandro filaminana hitendranena solonyaiko satria izao efa niaratsika nahita fa ataon'ny fotoanam-panjakana hoeri-pamoretana ny mpitandro filaminana manapotika ireo vahoaka izay maneho hevitra moron-dalana managadra ireo izay say maneho heviny sy maneho fitarainany amin'ny fotoanam-panjakana tsy laza isika fa tsy ny fitokonana tetsy ambohipo no samborin'ny mpitandro filaminana ireo vahoaka izay naneho ny heviny naneho ny fitarainana fa mijaly amin'ity fatapan-drano sy ny tsy fisiny jiro ity vokatr'izay nahiditra amponja ny 4 tamin'izy ireo ary 4 tamin'izy ireo kosa mandalo fanaramaso ara-pitsarana satria nisy zaza-tsy ampy-taona tao dia navotritry ny fitsarana izy ireo toy izao ny afatra sy tendranena solonyaiko manoloan'izany rehetra izany avelao ny vahoaka aneho ny maharary azy avelao ny vahoaka hitaraina amin'ity tsy fisiny jiro sy ny fatapan-drano ity raha toka tsy avelanareo hitaraina izy ireo amin'izy izy ireo tokony hitaraina ankoatra ny fotoanam-panjakana arovy ny vahoaka sy ny fananany satria zay ny asanareo mpitandro filaminana hoy sy tendrandrena solonyaiko fa za kosa dia mba miangavy atsika tsy tokony mporetina ohatran'io ny vahoaka malagasy raha misy mioapefy hoe tena hoe manapotika fiainan'olona ohatra hoe manapotika ny asan'olona afy zay fa eto aloha aoka mba hazava tsara fa fitarainany vahoaka io anjaranareo mpitandro filaminana na polisy izany na zandary izany anjaranareo re tompoko no miaro ny fananany vahoaka anjaranareo re tompoko no miaro an'ireo vahoaka ireo fa za kosa aloha dia miteny aho manambara aho hoe tokony avela ny vahoaka mba hampiseho ny fitarainana averiko eto indray na baribary ny solombavam-bahoaka sy teny ny tsy fahombiazany ity fitondrany Andrajoelina ity niezaka nitady vahaolana ny fotoanam-panjakana zay tariny filoha Andrajoelina fa nidifotra am-poto na anao zay fomba rehetra hitadiavana vahaolana fa tsisy tafavoaka tsy vahaolana na oviana ireo vahaolana natolotry ny filoham-pirenena hoy sy tendrandrena solonyaiko satria tsy ahavaly ny filan'ny vahoaka na oviana ny faminona bonbonne ny fanaterana jirona koa sy ny sisa fa vahaolana maharitra sy tsy poakaty no tadiavin'ny vahoaka malagasy tsy haiko hoe inona re tompoko ary zay foana ny fanontaniana izay apetsako inona re tompoko
mba zavatra ray nataonyity fitondrany ty mba manatsara ny fiainan'ny vahoaka malagasy, potika ny firenena. Miezaka nareo mitady vahaola mitovitra amin'ny rindrina foana. Miezaka anao mamaha olany rano, tsy mahavoavaha olana io solution amenareo io. Impiry moa ianao zay ngairajoela ny teny fa hamaha olany jirama impiry nandritra ny firy-taona anao ny tenan'izay. De mbola io ndray anao hoe miareta ny vahoaka malagasy fa afaka 6 mois. Afaka 6 mois ahoana? Amin'ny anarany mangarahara tenenao ambarao amin'ny vahoaka malagasy zao no atao. Fa maninona ny volan'ny malagasy lanina amin'ny zavatra hafa. Zay tenenako hoe déconnecté tanteraka. Ianareo mpitondra zay nomena fahefana, nomena mpanorenana fahefana hitantana ny Madagasikara. Tsy fantatrareo inona ny zavatra ilainy vahoaka malagasy. Ary zay fefanambara ny zavatra fototra ilaina voalohany de io rano io. Manaraky ny rano, sakafo. Manaraky ny sakafo, ny fahasalamana. Mba eretreretitsika hoe tsisy ny rano. Fanampin'izay, diso ny filazana fa tsy misy rano eto amintsika, maina ny tany. Diso zany hoy Sitendra Andrinasolinyako. Ny firenentsika Madagasikara dia voatay ary anisany nanana tombony amin'ny arena voajanahary izay nomeny Zanahary. Diso ny filazana fa tsisy rano eto amintsika, may ny tany. Diso zany satria tsy may ny tany eto Madagasikara fa ity fitondrana ny Rajoelina ity mihitsy no tsy niomana, indrindra fa teo amin'ny lafiny fotodrafitrasa. Raha tsara fiomanana ity fitondrana ity izay efa 5 taona mahery, 9 taona mahery teo amin'ny fitondrana dia tsy ohatry zao ny fiainan'ny vahoaka ary tsy ohatry zao ny fiainam-pirenena hoy Sitendra Andrinasolinyako. Za aloha de miala tsiny, miala fondro aminareo ny tanànan'ny Madagasikara de tanàna voatahy ary ny tahin'Andriamanitra misy ny rano, ampy ny rano. Fa isika no tsy niomana tamin'izany. Ary za fefa ny teny an'io foana. Raha nisy olona nitety a Madagasikara tompoko de isiteny Randrianasolinyako tamin'ny alalan'ny reny miavatory zay nataoko. Fefa niteneniko foana io, tsy any Toliara irery ihany, tsy any Antsimo irery ihany no manana problème rano fa manerana Madagasikara. Indrindra koa isika eto manina moa ty Antananarivo. Ina moa zao mampiavaka ny any Atsimo sy Antananarivo amin'izao fotoana zao. Bidon jaune misy any Atsimo, bidon jaune misy Antananarivo. Fefa mitaditra rano amin'ny stely. Araka zany rehetra zany, todika amin'ny filohan'ny Rajoelina Sitendra Andrinasolinyako. Ajanony daholo hoy Sitendra Andrinasolinyako ireo rendrarendra sy zesta etsero, fisehosehoana mandray vahiny etsero. Ajanony daholo ireo fotodrafitrasa tsy laram-pahamena. Mangataka Sitendra Andrinasolinyako mba atao laram-pahamena ity fahaolana amin'ny fatapanjiro sy ny fatapandrano manerana ny nosy hoy solombavambahoaka sy teny Randrianasolinyako. Solombavambahoaka amin'ny teny io, lehibe mpanoatra amin'ny teny Androany. Mila vahaolana, ajanony daholo président zavatra rehetra. Réglez-vous io problème io. Potiky ny firenena. Ajanony ty blabla ty anao an'izao hoe misy vahiny zao. Impiry anao nandray vahiny reo. Any Afrika anao fa handroso Madagasikara, ireharehanao zahay potika. De zao ve zavatra havelatsika. Holovain'ireo taranaka ireo. Mialohan'ny nankatonatsika ty vidéo ty dia ndao arahantsika ireo oronan-tsary vitsivitsy izay maneho fitarenan'ny vahoaka sy ireo vahoaka izay mitaraina mivantana amin'ny filohan'ny Rajoelina ka tsy maintsy nidina an-dalambe
maneho ny fahatezeran'izy ireo sy ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny tsy fahombiazan'ny filoha Anny Rajoelina sy ny fitondrana mamatsy herinaratra sy ny rano fisotro madio. Araka ny hitantsika amin'ity sary ity dia saika midina an-dalamby daholo ny ankabetsahany vahoaka malagasy noho ny aizina ao an-trano sy ny tsy fisian'ny rano. Da hoe notsika kely ny fitarenan'ny ireo vahoaka izay niresaka tamin'ny mpanao gazety mivantana tamin'ny mpanao gazety ny Cool TV. Ity hitantsika amin'izao sary izao dia fidinana an-dalambe teny Analamahitsy izay nafara tamin'ny fandorana pneu sy ny sisa sy ny sisa. Tsy vitan'izay fa nandory pneu ihany koa sy nidina an-dalambe ny pon'ny Taosy, Ambohipo, Analamahitsy sy ny sisa sy ny sisa satria efa tsy manan-tsafidy tsony ny vahoaka fa tsy maintsy mitaraina. Miasa masiny zay. Miasa isan'andro inakandro salpesy amin'ny resaka-tsiro. Dia manimba zavatra gesagesa hoe karama gesagesa mihitsy. Dia mandraky simba le karamanay tena mariny. Ataovy tonga avo netany amin'ny présidente tena simba le karaman'le olona sahirany tena mara zany. Zay mpanao asa tanana, mpanao sodira, tsy vela vady amanjanaka ay tsy vela ny tany mamononay tena mijaly zay. Tsy mandeha ny asa fivelomanay dia mijaly zay. Tsy mandeha sodira, tsy mandeha ny asa fivelomanay. Leo be zay, leo vera olona rehetra reo. Vandroazy efa tena statiny intsony le izy, tena statiny intsony le izy. Tena statiny intsony asa tanana hitanareo zao. Ndao aratsika kely reto fitarenany reto ray mpianakaviana reto, may ny fitaovana ao an-trano, may ihany koa ny fitaovana anampiasana. Tsy afa miasa ary tsy afaka mamaly ny filan'ny client izy ireo noho ny tsy fisiany herinaratra ary ny rano efa tsy tenenina intsony. Izy moa zany misy vokany misy vokany ratsy mihitsy ao anatin'ny tokantrano satria ho an'ny entana mandeha amin'ny herinaratra ohatra zao hoe ny télé sy ny karazany zao maro mihitsy ny simba voakatry le fatapahana sy le analyse moa koa le izy efa tsy hitomombana ao anatin'ny ray andro adiny ray adiny roa mandeha dia efa tsy hita tsony zany zay ny anahy zao télé zao ny simba tamin'izany tamin'ny resaka trangana fatapahan-jiro le izy le miverina tampoka iny no adiny teo amin'ny adiny raikitra teo ny ana dia may le télé. Jaly zany amin'le tsy ampy ny jiro zavatra rehetra tsy misy vita ohatrany fahasombany zao ny frigidaire tsy mandeha simba ny zavatra ko tsisy courant lasa fijaliana zany le izy tsy maintsy mampiasa volany ray anao zany jiro labzy pétrole ny jiro nefa rehefa tonga facture miakatra koa mividin-jiro nefa tapadavo. Ny fatiantoka eto aminay eto aloha satria ny eto machine daholo miasa eto dia raha vao tsisy jiro eto dia tsisy mandeha ireo machine ireo dia kotony tsisy asa zay. Dia groupe nefa zay mampiasa groupe tsy mahazaka an'ireo machine rehetrarehetra ireo. Zavatra kely ihany zakany ohatra hoe mail la perceuse ohatr'izany.
ny jiro indray moa zany tapaka ny tontolo foana ny aty dia zara fa miasa ianao eo amin'ny adiny 4 adiny 5 tsy miverina mihitsy ny jiro le olona maika be dia voaterina janona le izy. Ity hitantsika amin'ity sary ity izay fanadadiana izay nataon'ny mpanao gazetiny Real TV Tetsy Ankorondrano izay mampiseho fa saika niseho isan'andro ny vakitrano sy ny alitra-ko sy ireo fitaovana madinidinika manodidina azy ireo sy ny ao an-tranon'izy ireo noho ny fatapahan'ny jiro amin'ny alina. Ny tian'izy ireo antongavana dia zao tsy vitany hoe potika ny fivelomana fa mbola mirongatra ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana vokatry ny tsy fahombiazan'ny fotoanam-panjakana mamatsy herinaratra ho an'ny vahoaka malagasy noho ny tsy fisian'ny rano ao an-trano ihany koa. Eto am-pamarana dia zao raha ny resaka délestage no resana dia maro dia maro tokoa ny zavatra resana ary maro dia maro tokoa ny fitarenan'ny vahoaka. Araka izany dia tsy ho voatanisantsika eto ny fitarenan'ny vahoaka sy ny toe-java-misy rehetra mahakasika ity délestage ity satria efa tafahoatra loatra ary saika mahavoa ny vahoaka malagasy rehetra manerana nosy ity olana goavana ity. Araka izany andrasantsika no mety ho toy n'ity raharaha ity fa zay ihany koa ny mamarina ny vidéo antsika androany aza adino misabone sy manisy j'aime ny vidéo antsika amin'ny manaraka indray